faharoa amin'izao herinandro sambatra tanterahantsika eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra izao. Mbola ho ampitomboina ao anatinareo ny ry havana malala ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra iray antsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Iaraka laza ame voninahitra ny anaran'Andriamanitra iray zanaka fanamasina isika, andao hanombohantsika ny fotoana dia vakitsika ny salamo fiderana hoentsika nandratra ny voninahitran'Andriamanitra dia ny ao amin'ny Luka, filazantsara araka ny Luka toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Luka toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho etỳ ambony tany amin'ny olona kasitrahany. Amen. Ataontsika ny hira ao amin'ny firana FFPM laharana fahatelo amin'ny fitopolo ka ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra sy mankasitraka anao fa apatsiahivinao isa-taona fa tonga tetỳ ambony tany ny zanakao ilay tokana izay hamonjy anay, hamonjy izao tontolo izao. Misaotra sy mankasitraka anao nomenao ity taona ity indray izahay entinay mankalaza, mahatsiaro ny anaranao ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Eto ianao izao vaonay eto, manatrika anay eto miaraka mivavaka aminay eto. Raiso Andriamanitra kanay tsara indrindra ny dera, ny laza, ny voninahitra izay atolotra ianao amin'ity fotoana ity. Dia aoka Jesosy Kristy Tompo mba tsy handalo fotsiny ao fiainanay izao fa iainanay ny lohahevitra izay iainanay mandrity herinandro ty hoe Noely fanafana, dia mba ho afaka tokoa amin'izay rehetra fatra mahazo anay izay Andriamanitra rainay ny amin'ny fahazarana amin'ny fiainanay ry Andriamanitra rainay mba entinay midera sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao. Ankehitriny izay Andriamanitra rainay dia mametraka ny fotoana rehetra eo ambany fanatrehanao, eo ambany fitarihanao fanahy masina satria zava-poana ny ataonay eto raha tsy eo ambany fitarihanao fanahy masina. Hatreo foana ianao ry izao fotoana izao voninahitra ny anaranao. Amasino ny toriji rehetra satria Andriamanitra masina ianao, amasino izay Andriamanitra rainay tsara indrindra hoentinay manao izao fampompiavana izao. Ao ihany koa ny fotoana entinay midera sy mankalaza ny anaranao. Apetraka fiainam-pialan-tananao, ianao Jesosy Kristy ilay tompon'ny fotoana no efa nialoha lalana na hatateraka izao rehetra izao.
koa atolotra ianao ny saotra, ny dera, ny laza, ny voninahitra izay ao anao hatramin'ny taloha indrindra ho anao mandrakizay. Roso amin'ny famakiana teny soratra masina izay Andriamanitra rehefa avy eo dia apetraka feno am-pelantananao sahady na famakiana-teny na ny mpanomponao izay zara anambara izany aminay. Raiso Andriamanitra kanay mantra mampofona eo anatrianao izay rehetra ataonay eto, ofinahitry ny anarana ho irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay sy anaovanay ny vavaka. Amen. Petraka isika ry havana malala, hitsena ny famakiana ny soratra masina. Fomanandreo mpanompony hamaky izany teny soratra masina amintsika dia andao ataontsika ny hira ao amin'ny firana fanampiny laharana 9 ny andiny voalohany dia mitsangana ny tompon'andraikitra ny famakiana ny teny soratra masina. Firana fanampiny laharana 9. Masinatsika toko izany dia ho hitantsika ao amin'ny Salamo 2:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 4:12. Salamo 2:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 4:12. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Izany dia milaza ny andro son'ny fanjakan'ny mpanjaka voatendrin'Andriamanitra. Andriamanitra me ho an'ny mpanjaka ny fitsarahanao ary ho an'ny zanaky ny mpanjaka ny fahamarinanao. Hitsara ny olonao amin'ny fahamarinana izy ary malahelonao amin'ny fahitsiana. Ny tendrombohitra vokatra fiadanana ho an'ny olona, eny ny avoana koa amin'ny fahamarinana. Hitsara ny olona ory izy sy hamonjy ny zanaky ny mahantra ary hanorotoro ny mpampahory. Atahotranao ny olona raha mbola maharitra koa ny masoandro sy ny volana hatramin'ny taranaka faramandimby. Hidina tahaka ny ranonorana amin'ny savovo-jinja izy, tahaka ny ranonorana amin'ny vatravatra amin'ny tany. Ny marina hitrebina amin'ny androny ary ho be ny fiadanana mandra-pahatsy izy volana intsony. Ary anjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Ny ponina nenefitra andohalika eo anatrehany ary ny fahavalo ny lelaka ny vovoka. Mpanjakan'ny Tarsisy sy ny Nosy andohetra, mpanjakan'ny Seba anatitra fanomezana, ary ny mpanjaka rehetra hiakohaka eo anatrehany. Ny firenena rehetra nompo azy, fa hamonjy mahantra mitaraina izy sy ny oro tsy manan-kamonjy. Hiantra ny reraka sy ny malahelo izy ary hamonjy ny fanahin'ny malahelo. Hanavitra ny fanahiny amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana ankeriny izy ary ho zava-dehibe eo amasony ny rany. Romanina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Romanina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ao amin'ny filazantsara'Andriamanitra,
izay nampilazainy ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaky Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy, ho an'izay rehetra any Roma, malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompo. Iara hitsangantsika hitsena ny filazaontsara. Filazaontsara araka ny Mattio 1:1 ka hatramin'ny 17. Mattio 1:1 ka hatramin'ny 17. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahy avy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Ezrona, ary Ezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasoma, ary Nasoma niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka, ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abi, ary Abi niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Ozia, ary Ozia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Ezekia, ary Ezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekonia amin'ny rahalahy avy tamin'ny nifindrany tany Babilôna. Ary taorian'ny nifindrany tany Babilôna, Jekonia dia niteraka ny Saelitsela, ary Saelitsela niteraka ny Zerobabela, ary Zerobabela niteraka ny Abioda, ary Abioda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Eliuda, ary Eliuda niteraka ny Eleazara, Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 450, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrany tany Babilôna dia taranaka 450, ary hatramin'ny nifindrany tany Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 450. Amen. Ray masino. Amen. Ary vavaka tsika tompoko, endre ny hafalianay ry Tompo, satria mbola nataonao nahareny teninao izahay, izay ekenay fa mariky ny fitiavanao anay. Tianao izahay matoa mbola resahanao, tsy hanafenanao ny sitraponao, ka dera sy laza ho anao ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Dia raha ny asankalazainay ny teninao, ilay teny soa sady tsara, fa melomelomana ny fanahinay,
taridalana anay amin'izay rehetra atao. Manitsy ny dianay ary mahatonga fahariana vaovao aty anatinay. Ianao le teny tonga novo Jesosy Kristy io. Andriamanitra nanetry tena tonga tetỳ amin'izao tontolo izao feno ota no tena raisinay. Satria ianao le teny fiainana mba hahafahanay manavao indray ny fanoloran-tenanay ho anao ary koa hitombony finoanay sy andehananay tahaka ny nandehananao amin'ny fanetretena rehetra mandritry ny androm-piainanay. Manaraka izany Tompo io mpanomponao izay voatendry hitondra fanazavana ny amin'izany tenao izany. Ny fananao masina ny hiasa manan-kery na ao anatin'ny mpitory na ty anatinay izay miaina mba tena ho zary fiainanay izany afatra ao izany. Dia manatrehanay feno Andriamanitro mba tsy ho very maina ny fahatongavanay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay mivavakay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, mpitomboana aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra akana ny hafatra amin'ity anio ity dia ny filazantsara araka ny Mateo toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny andiny fahafito amby folo. Fa ny tena ifantohantsika ny amin'ny andiny voalohany. Amin'ny andiny voalohany amin'izao perikopantsika izao. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Ny bokin'ny Mateo dia tetezana hiampitana avy any amin'ny testamenta taloha mankaty amin'ny testamenta vaovao. Ny soratany izao mba hanehoany amin'ireo jiosy fa Jesosy tokoa no ilay Mesia nampanantenan'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Izy no ahatanterahany teny fampanantenana sy ny fanekena ary ny teny fikasana ao amin'ny testamenta taloha izany. Izany indrindra no na anambarany Mateo azy hoe zanaky Davida, zanaky Abrahama. Hojerentsika ary ny amin'izany Jesosy izany voalazany izao soratra masina izao ny voalohany, Jesosy zanaky Davida. Jesosy zanaky Davida. Fahatanterahan'ny fampanantenan'Andriamanitra rehefa milaza ny amin'ny Jesosy zanaky Davida isika. Amin'ny Samoela faharoa toko fahafito mantsy dia ahitantsika ny fampanantenana lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida. Nampanantenany Davida Andriamanitra fa hisy amin'ny taranany hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Nambarana araka izany fa indray andro any dia ho teraka ny zanaky Davida izay anjaka mandrakizay amin'ny fahendrena sy amin'ny rarina. Mesia no mpanapaka marina ho avy amin'ny tetirazan'ny Davida izay andrasan'ny jiosy fatratra. Ho mpanjaka lehibe toa an'i Davida izy. Araka izany, i Jesosy Kristy izany no ambara izany. Izy lay mpanjaka faratampony amin'ny taranaka Davida. Ny resaka momba azy mantsy
Isaia 1:12 manao hoe misy lofo miposaka eo amin'ny fototry Jese, isy sampana amoa hatramin'ny fakana. Zay efa fampanantenana sy faminaniana nataony Isaia momba izay Mesia izay. Ary zay mahatonga ny Matio hoe nanoratra ka nanatanteraka fanambarana nataony zany satria filazana ozy. Io filazana io dia midika hoe fanambarana, fampahafantarana. Izany hoe tsy zavatra ny foronina zavatra tonga ho azy izany tantarany Jesoa izany, fa tena zava-nisy ka anjaran'ny Matio hoe mitatitra sy mampahafantatra manambara ho an'izay rehetra mamaky azy. Zavatra faharoa jerentsika dia ny hoe Jesoa zanak'Abrahama. Jesoa zanak'Abrahama. Eto indray dia raha miresaka ny amin'ny mahazanak'Abrahama ny Jesoa dia efa mbio an-tsaina avy hatrany ny hoe ny fanekena, ny fampanantenana ary ny teny fikasana. Satria Andriamanitra efa nanao fanekena tamin'ny Abrahama, nanome fampanantenana any Abrahama, ary avy amin'ny Abrahama no ipoiran'ilay teny fikasana avy amin'Andriamanitra. Ny mba ho fitahiana ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany izany teny fikasana sy fampanantenana ary fanekena nataony Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Io mantsy io teny io dia miverina indimy ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ilay hoe avy aminao na avy amin'ny taranakao no tahiana ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Idimy miverina izany. Genesis 2:7, 2:8, 2:9, 2:20, ary 2:20, dia manambariny amin'izay avy amin'ny taranakao no tahiana firenena rehetra tombon'ny tany. Izy no fitahiana avy amin'ny taranak'Abrahama, izany hoe Jesoa zany. Araka izany Jesoa fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Izany no mahatonga azy ho mpamonjy atsika. Izany mahatonga azy ho mpamonjy atsika. Ary izany raha teo ny hevitry ny anarany Jesoa. Raha tany amin'ny fanekena tamin'i Davida izy dia ilay hoe maha-Kristy azy na maha-Mesia azy izay voaositra. Tanteraka noho izany ny teny fampanantenan'Andriamanitra izay nataony tamin'ny Abrahama, fa iray amin'ireo taranany ho avy no hitondra zavatsoa ho an'izao tontolo izao. Hitondra zavatsoa ho an'izao tontolo izao. Raha atao amin'ny teny hafa zany ho famonjena izao tontolo izao. Tanteraka io fampanantenana io rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesoa, izany hoe rehefa teraka izy. Ry havana, izao soratry Matio izao, ny amin'ny filazana tetiarina izao no manamarina ilay tenin'anjely tamin'ny Maria manao hoe fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Leoka 1:7. Ka izay voalazan'ny mpaminany dia tanteraka tokoa izany. Ary Isaia mpaminany dia mbola ny teny izao ihany koa hoe indro anananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy. Isaia 7:7. Ny teterazany izay voalaza amin'ny bokin'ny Matio araka izany dia manampy atsika atoky fa mitana ny fampanantenany Andriamanitra. Raha atao amin'ny teny hafa hoe mitana ny teniny Andriamanitra. Izany hoe tsy mivadika amin'ny teniny. Ny teny rehetra lazain'Andriamanitra dia tanteraka avokoa. Izay zany no zavatra ampitany izao tetiarana ataon'ny Matio izao. Raha alaim-panahy mantsy isika hoe hieritreritra manadino atsika Andriamanitra na tsy mahavita manafaka atsika dia mila mieritreritra ny zavatra izay niainany Abrahama sy Davida isika.
inona ny zavanisy tamin'ny abrahama rehefa nytenenina hoe avy amin'ny taranaka ao nyteniny fireneny rehetra moa tsy tanteraka va izany raha nytenenina koa hoe avy amin'ny taranaka davida no ho mpajaka lehibe anina fiandranana mandrik'izay tsy tanteraka ve izany ary fahatanterana izany tsy amin'iza fa amin'ny Jesoa Kristy ny azo ny fampanantenan'Andriamanitra tamin'izy ireo ary mbola manatanteraka izany ihany koa izy ho an'ny kristianina ankehitriny fampanantenana ny famelan-keloka ny fahasoavana ary fiainana mandrik'izay izay omeny atsika amin'ny alalan'ny finoana an' Jesoa Kristy noho izany afaka miditra ao amin'ny fianakavian'i Kristy amin'ny finoana isika afaka miditra amin'ny fianakavian'i Kristy isika amin'ny finoana satria Jesoa Kristy mitondra fanafahana eto amin'izao tontolo izao ary tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'izao tontolo izao mihitsy noho izany iaino izany fahafahany entin'i Kristy izany izay efa omeny ianao izay efa tanterana amin'ny fiainanao ka ho tanteraka tokoa indrindra fa amin'ity mandritra ny herinandro sambatra amin'ny advento izay fiandrasantsika ny Jesoa izany ary ny amin'ny loha hevitra antsika amin'ity herinandro sambatra hoe krismasy fahafahana iaino tokoa izany fahafahana izany araka izany amin'ny alalan'izao tetiariny soratany Matio izao no manam-pirofo fa Jesoa no mpandray mivantana ny fampanantenana sy ny fanikempihavanana rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Davida. Jesoa Kristy no mitarika voaositra izay manafaka izao tontolo izao amin'ny ota. Ko raha te ho afaka amin'izany fahotana izany dia aorenao amin'i Jesoa Kristy mazanika ny fanekena hitahina ny firenena eto ambony tany anatin'izany